faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo ny sary azy tamin'ny zanabolan'androany mbola hitantsika amin'ny sary zao mbola ato amin'ny lakan-drano Mozambique aloha zany ilay tangoron-drahona izay mitondra rotsakorana taty Madagasikara sy ny morontsiraka andrefana moa zany mazava ho azy aty amin'ny ilany atsinany any koa dia hitantsika misy an'ity rahona ity izay vinavinaina miditra aty amin'ny atitan'ny Madagasikara ihany koa zany hoe mbola mitohy zany ny orana indrindrindrindra ny tapany avaratry ny nosy sy ny ilany andrefan'ny nosy iray manontolo ny miverina somary maimaina zany dia ny aty amin'ny tendrony atsimo atsinanany nosy aty ny maripana ihany koa zany mazava azy manaraka an'izay aloha zany somary misy fiakarana ny maripana amin'iny tapany atsimo atsinanany nosy iny fa noho ny fisian'ity rindraona ty hatrany dia misy ny filazana abetsahana rotsakorana amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny voakasika an'izay ny faritry ny melaka ho ana distrika sasasasany ihany koa ny any amin'ny distrika ny Belotsirbiana ny any Amorondava Manja Soalala ary ny any amin'ny distrika ny Mitsinjo any filazana miloko maitso kosa ho an'ny distrika ny Morombea sy Toliara voalohany ary Toliara faharoa ny fisin'io tangoron-drahona io ihany koa dia misy ny filazana amafina rivotra zany aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy aty izay mipakatra aty amin'ny tendrony atsimon'ny nosy izay rivotra izay zany hoe iangaviana zany ny mpampiasa ranomasina mba tsy handrika na anaraka ihany koa ny toromarika omeny tompon'andraikitra ny fotony zany isorohana ny loza satria mafy ihany koa ny onja ao anatin'izay indrindra amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny zany ny toetrandrotsika kosa indray ary raha ny pitso maraina no aojerevantsika dia mbola mitoetra zany ny rotsakorana ho any aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy izay mety arahina kotroka izay ho any aty amin'ny tapany avaratra andrefana aty zany misy an'izay tandrivindraona zay ihany koa raha ny aty amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana sy vadivavy fitovinany mandraona kosa ny atitan'ny Madagasikara iray manontolo izay mety misy hatrany orana malefaka zany vao maraina ho ana faritra sasasasany ny maimaina zany aty amin'ny tapany atsimo atsinanana sy ny morontsiraky ny Sava ary Diana zany no maina ho any rapitso maraina raha ny pitso tolakandro kosa indray mitohy hatrany ny orana saika manerana ny nosy izay mety arahina kotroka izay ho any aty amin'ny faritry ny atsimo andrefana sy ny faritry ny Boeny zany maina hatrany aloha ny andro raha ny any nosy sy ny any atsimo atsinanana ary koa ny faritry ny Androy torak'izay ihany koa ny morontsiraky ny Sava sy aty amin'ny morontsiraky ny Diana aty zany ny maripanatsika ho an'izay androny rapitso izay tsy dia mbola misy fivana filo ny maripana raha ny ambony indrindra no tena voakasika moa zany tao anatin'izay andro maro vitsivitsy lasa izay dia mbola manodididina ny 12 ka hatramin'ny 15 ny ambony indrindra ho an'ny ampovoantany fa ny aty amin'ny tapany atsimo kosa indray manomboka miakatra tsikelikely ny maripana 430 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitan'ny Andro ihany zany manomboka ho an'ny rapitso izay ho an'ny andro ny alahady raha ny toetrandrotsika indrindra ny tolakandro moa zany raina mety mbola misy ny orana ho ana faritra sasany fa ny tolakandro dia saika misy tandrivindraona ray kotroka ny faritra maro akoatrany aty amin'ny tapany atsimony nosy aty ny faritry ny Iorombe atsimo andrefana ny any Androy ary ny faritry ny nosy torak'izay ihany koa ny aty vadivavy fitovinany sy ny any atsimo atsinana zany zay no faritra sisa maimaina ho an'izay alahady izay raha ny maripanatsika ho an'izay andro ny alahady izay dia misy fiakarana kely raha ny ambony indrindra ho any aty amin'ny ampovoantany sy ny aty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo aty ny aty amin'ny tapany atsimo kosa indray miakatra hatrany ny maripana misy hatrany amin'ny 430 degré celsius mety misy mahatratra hatrany amin'ny 430 degré celsius ny atitan'ny Androy zany ho an'izay androny alahady izay hatrany raha ny alatsinainy kosa no amaranantsika azy dia mitohy hatrany aloha zany ny orana tandrivindraona mety aray kotroka akoatra ny aty amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy hatrany fa ny any amin'ny faritry ny atsimo andrefana zany dia miverina mahazo orana indray aloha zany manomboka ny androny alatsinainy izay somary bezabezaka izay makany amin'ny herinandro vaovao ny aty amin'ny tapany avaratra ihany koa dia maina ny andro aloha zany ny any amin'ny morontsiraka Sava sy ny any amin'ny morontsiraky ny Diana raha ny maripanatsika amin'izay androny alatsinainy izay misy fiakarana hatrany aloha zany maripana ambony indrindra ho an'ny ampovoantany ny aty amin'ny tapany atsimony nosy ihany koa dia eo amin'ny 430 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra zany amin'izay alatsinainy izay
raha ny falotoany rivotra eto amin'ny Antananarivo kosa satria amin'ny zoma toy izao dia araky ny efa mahazatra antsika dia aloso anao izay ny janona ho atonony amin'ny ankapobeny ny tany zay falotoany rivotra zay raha ny teto Antananarivo zany ny 5 hatramin'ny 12 febroary lasa teo satria ny janona ho ambanin'ny fetrany eo amesa avokoa ny akabeazan'ireo rehefa natao teto Antananarivo akoatra ny teny Ambohidahy izay ny janona ho ambony hatrany izay falotoany rivotra izay raha ny vinavina zany atao anatin'ny 3 andro manaraka dia tokony janona ho atonony amin'ny ankapobeny izay tany falotoany rivotra izay raha ny mandrafitry ny toetrandro no ho jerevana fa ny manodidina ny any Ambohidahy kosa no mety mbola hijanona ho ambony hatrany izay tany falotoany rivotra zay no ny loto ateraky ny fivezen'ny fiara ka mety misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ireo olona marefo moa zany izay falotoany rivotra izay indray ny meteo antsika tamin'ity androany ity manasanao hatrany anaraka izany veloma to